Peziny fanabeazana kosa indray totosa androany ny fifanaovan'ny ny ampiara-miasa teo amin'ny Mercantile Exchange of Madagascar sy ny departementan'ny fitantarana tao amin'ny Université Antananarivo ny fikirakirana ny trade-in no votoatiny ity fifanarahana. Tontosa androany ny fifanaovan'ny ny ampiara-miasa teo amin'ny Mercantile Exchange of Madagascar sy ny Université Antananarivo. Fanampiana sy fanomezana mba hanamafisana ny fahaizana mikirakira trade-in amin'ny alalan'ny logiciel avy amin'izy ireo. Ny departementa misahana ny fitantanana no voakasika ity fifanarahana ampiara-miasa ity. Convention fanomezana aloha voalohany indrindra mandeha logiciel de trade-in gratuitement ho an'Université Antananarivo sy fanomezana ny fahaizana ahafahan'ny olona maîtriser an'izay logiciel de trade-in zay, izany hoe tsy hoe amela azy fotsiny izy fa ampoena amina fampianarana maro sy formation maro ahafahan'le mpianatra mampiasa an'izay logiciel izay atsaka ny sandavana. Natomboka tamin'ny département gestion aloha le izy ho an'ity androany ity fa irinay mba hono ny sampam-pampianarana daiko saray manontolo no anaovana an'izay fiara-miasa zay fa zay hoe ny gestion aloha nangoana anazy izany ela izy hoe andeha atsaka ny sandavana le asa aloha dia irina ela izy hitatra amin'ny Université Antananarivo mihitsy na ho an'ny université hafa ereko Madagascar. Mbola marefo dia marefo ny sehatry ny fahaizana mikirakira trade-in eto amintsika. Izany no antony fanampiana omeny Mercantile Exchange of Madagascar. Efa tamin'ny taona 2014 izy ireo no teto amintsika ary miezaka manakaiky ny mpianatra malagasy izay isy fiantraika angoavany ara-toekarena ny fahaizana mikirakira sy mampitombo ireo mpianatra izay mikirakira n'ity trade-in ity. Hita fa marefo ihany koa ny sehatry ny asa eto amintsika. Mbola vitsy ny karazana asa izay misy ary anisany ahafahantsika mandroso bebe kokoa eo amin'izay sehatry ny fikirakirana trade-in izay ny famoronana arak'asa. Ny antsoavy ngamany dia ho an'ny tanora malagasy hoe aoka mba hiditra ao anatin'ny kolontsaintsika amin'izay le culture na investissement zay mba tsy hijanona amina sehatra asa traditionnel fotsiny tsika fa mba hiditra amin'izay amina resaka investissement dia noho izay invitena ny olona anatona anay raha ohatra misy zavatra tianao anontaniana par rapport amin'izay zavatra izay sinon sitinay koa mipetraka eo foana raha ohatra misy olona te halala bebe.